Izay tsy ampy ny fitaovana eo anivon'ny postra malagasy oharina amin'ny tinady voaray ho ny tompon'andraikitra. Nisy araka izany fampitaovana avy amin'ny Union Postale Universelle. Ireo camion reo dia ny anankiroa am'ireo alefa makany hitatitra ny entana makany Menatsimo, makany amin'ny RN13 hatrany Fort Dauphin, dia ny anankiroa alefa Mianavaratra. Satria tsy maharaka intsony ny fitaovana eo ampelantanan'ny postra malagasy amin'ny fitaterana ny entana, satria amin'izao fotoana izao dia tena miverina tanteraka mihitsy ny fitokisan'ny mpanjifa ny postra, dia tena miroborobo fatratra ny fitaterana colis, dia izay nahatonga anay manampy fitaovana toy izao mba ahafahana manatsara ny kalitaon'ny asa izay atao zany. Tontolo androany tetsy Alarobia ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana toy ny moto, fiara lehibe sy ny maro hafa ho an'ireo mpiasan'ny postra malagasy manerana nosy avy amin'ny Union Postale Universelle.